Fa le miarabantsika rehetra amin'izao herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny Tanora izao. Mandritra ny herinandro isika dia mijery iray lohahevitra hoe fanavotana ny tanan-dehibe, Tanora manova ny tanànany. Ary amin'ity androany ity dia ilay lohahevitra anankiray miatrika ny fahaverezam-panantenana ao amin'ny tanan-dehibe misy anao. Kanefa mialohan'ny hirosotsika amin'izay dinidinika izay dia manasanao hivavaka isika. Fanay masonao mangataka aminao izahay mba hiasa amin'ny alalany tsiraray avy ka ahatonga anay andray izay tianao ambara amin'ity fotoana ity. Ny anaran'i Jesosy, amen. Ny Kolosianina toko voalohany andininy fahafito amby roapolo no lohahevitra manokana ho jerentsika androany izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy, izay efa tian'Andriamanitra nampahafantarina ny haren'ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny Jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Alaivo sary an-tsaina John, tovolahy iray izay nitombo tao amin'ny natin'ny tanan-dehibe iray. Fiaikana maro no lalovany hatramin'ny fahazazany vokatry ny fiainana an-tanan-dehibe. Niasa nandritra ny ora maro ny ray aman-dreny mba hivelomany, saingy tsy afaka niaraka mandrakariva teo amin'ny fiainan'izy ireo noho ny asa mafy izay nataon'ireo ray aman-drenin'ireo. Rehefa nandeha ny fotoana, nialehibe John ary tonga zatovo ka nanomboka nahatsapa ny trindro-goavana avy amin'ny tanan-dehibe. Nahery vaika ihany koa ny fifaninanana akademika atao amin'ny sekoly izay nianarany ary tena niakatra tamin'ny faratampony ny fanerena mba ahazo noto tsara. Na teo aza niezaka nataony tamin'ny fianarana dia indraindray izy nahatsapa ho tototry ny enta-mavesatra sy ny zavatra andrasany ray aman-dreny taminy mahakasika ny fianarany. Nanontany tena izy raha tena misy ny hoaviny tokoa tao amin'io tanan-dehibe io. Tsy sangan-dravatra ampiseho isan'andro ny tsy fandriam-pahalemana teo amin'ny fiarahamonina izay nisy azy. Fa hita matetika ny fandrobana sy ny fandotoana rindrina na ireny grafiti ireny. Ary tsy maintsy mandeha amin'ny arabe maizina sy efa rava amin'ny ampahany John rehefa miverina avy any am-pianarana. Tena tsy nahatsiaro voaro izy. Na dia nifandray tamin'ny manodidina azy aza ka vao maika nahatsiaro ho manrery sy kivy. Rehefa nialehibe John dia tonga saina fa niatrika zavatsarotra toy izany koa ireo namany sy ireo mpiara-mianatra taminy. Maro no nitolona tamin'ny adi-tsaina tany an-tsekoly, ny fahasairanana ara-toe-karena, ny tsy fisian'ny mpidrafitra mazava tao amin'izany tanan-dehibe izany. Nametra-panontaniana izy hoe raha ho afaka amin'ny faribolana mitsingerina na cercle vicieux ny adi-tsaina io ary afaka hanandrana ny lafy mamiratra koa amin'ny fiainany ve izy? Izany ny toe-javatra izay niainany John. Misy fiantraikany amin'ny olona maneran-tany ny tsy fahampiany ny fanantenana eo amin'ireo tanan-dehibe ireo. Toa tsy misy azo atao hanafahana manatsara kokoa amin'ny ankapobeny ary antony maro no mahatonga izany tsy hisiany ny fanantenana izany. Voalohany, tsy iray fitoviana ara-toe-karena ny olona tanan-dehibe. Iray amin'ireo antony lehibe indrindra tsy ampino ny fanantenana tanan-dehibe ny tsy fitoviana ara-toe-karena. Ary izany toe-javatra izany dia antony lehibe indrindra tsy fahampino ny fanantenana ao amin'ireo tanan-dehibe izeo. Rehefa misy ny elanelana midadasika eo amin'ny arena sy ny kalitaon'ny fiainany vondron'olona samihafa ao amin'ny tanàna dia mahatsapa ireo any amin'ny farany ambany fa kely dia kely ny fananany ny ahafahany anatsara ny toe-piainany. Faharoa, ny tsy fahampiany asa. Maro ny tanora izay nahavita fianarana
kanefa tsy manana asa azo antoka sy tena ivelomana. Manintona ny olona hitady asa ny fampanantenana ho avy tsara ka tsara koa an-tanan-dehibe, ary betsaka ireo mifindra monina mifindra an-tanan-dehibe satria manantena hita izany asa ty an-tanan-dehibe izany. Saingy rehefa tsy ampy ny asa dia maro ny tsy afa-manoatra fa miitsoka ara-toekarena ka mampitombo ny tsy fahampian'ny fanantenana izany. Fahatelo, ny tsy fananana fialofana na toerana hipetrahana. Mety ho antony lehibe mahatonga ny tsy fahampian'ny fanantenana koa ny tsy fahampian'ny trano fonenana. Ary fantatsika amin'ny tanan-dehibe maro, indrindra raha tsy teny afa-tsy ny eto Antananarivo, dia betsaka ireo mandry eny amoron-dalana, eny ambany tonelina, eny ambany tetezana satria tsy manana trano fialofatra izy ireny. Ary na dia misy aza ny trano dia tsy takatra ny fahefa-mividy ho an'ireo sarangan'olona maro izany, dia mitondra tsy fananana fanantenana ho an'ny tanan-dehibe ihany koa ny tsy fananana fialofana. Raha tsy manana toerana tsara sy fiarovana azo antoka hipetrahana ianao dia mahatsiaro ho toa tsy mahafehy ny fiainanao ihany koa. Faefatra, ny antony mahatonga ny fahaverezam-panantenana an-tanan-dehibe dia ny tsy fandriam-pahalemana sy ny eloka bevava. Manampy amin'ny tsy fahampian'ny fanantenana izany, ary ny tsy fahatsapana fahavoaro ianao dia anisan'ny mahatonga ny fahaverezam-panantenana. Noho ny avo ny eloka bevava sy ny fisian'ny eritreritra an-tanan-dehibe, ary matetika retsika amin'ny filazam-baovao ireo asan-jolahy, fanafian-dahalo, ireo tsy fandriam-pahalemana, ny vakitrano, ary indrindra efa manomboka mahazo laka ankehitriny ny fanolanana. Indraindray mahatsiaro voafandrika eo anivon'ny manodidina anao ianao, ary matahotra ny hitady fahafahamanao vaovao. Ny fanontaniana mipetraka amin'ity androany ity dia hoe, mety ho resy ve ny tsy fahampian'ny fanantenana ao an-tanan-dehibe? Ary aiza no ahitantsika fanantenana? Miseho imbetsaka ary hitantsika matetika ao amin'ny Baiboly izany teny hoe fanantenana izany. Ary foto-kevitra miverimberina izay manasongadina ny mahazava-dehibe azy amin'ny finoana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Andeha ho jerentsika ireto andininy vitsivitsy ireto izay miresaka an'izany fanantenana izany eo amin'ny Baiboly. Ny Romanina 10:10 ka ny andininy 7:10 dia miresaka toy izao hoe, ary Andriamanitra ny fanantenana anie, ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadana rehetra amin'ny finoana, mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Ny Hebreo 12:12 andininy 2 dia miresaka hoe, ary ny finoana no fahatokiana ny amin'ny zavatra tenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny Salamo 2:7 andininy 2:10 dia miresaka toy izao amintsika hoe, nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko, ary nahoana no mitoloka atao anatiko ianao? Manantenan'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Izo no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Maro ireo teny mifono fanantenana ao anatin'ny Baiboly izay azontsika ianteherana. Ary ny mpaminany Jeremia dia niresaka sahala amin'izao rehefa nanoratra ao amin'ny 7:20 ka ny andininy 1:20 manao hoe, fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, hoy Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Tena mahavelo-panantenana izany fanambaran'ny Baiboly izany.
Ary azo antoka fa na dia eo aza reto toe-javatra maro isan-karazany, reto toe-javatra 5 izay niresahantsika teo aloha, dia azo antoka fa mbola iso ny fanantenana. Ary ny apôstôly Paoly dia nanizy, ny apôstôly Petera azafady, dia nanizingizina zany rehefa nanoratra ao amin'ny epistily voalohany, toko voalohany ka ny 7 manao hoe: isaorana ny Andriamanitra, rain'i Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny havelon'ny famindrapony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Vokatra izany toe-javatra izany, dia velona ao anatintsika indray ilay fanantenana, na dia miaina eo anivon'ny tanan-dehibe izay feno olana maro samihafa aza isika. Anampy atsika hatakatra bebe koa ny fanantenana ireo andininy ireo, tahaka ny vato fantsika izay manampy atsika iorona mafy eo anivon'ny tafidrivotra, ary tahaka ny sambo mila vato fantsika mba tsy hivezivezy ambonin'ny rano ny fiainantsika, dia mila ireto fahamarinana 3 ireto isika mba azotsika miazona izany fanantenana izany. Ny fahamarinana voalohany dia hoe ny Baiboly ilay boky ny fanantenana. Ao amin'ny Romanina toko 5:12 ka ny 4 dia hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Romanina toko 10 ka ny 4. Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianaratsika, ananatsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Arena feno fanantenana ny Baiboly. Ary araka ny resantsika teo aloha, dia betsaka ireo teny fikasana izay mampiorina ny fanantenantsika. Feno tantara momba ny olona niatrika toe-javatra sy ny sakatsakana ao anatin'ny Baiboly, nefa niaina fanantenana sy fanavotana avy amin'Andriamanitra koa izy ireo. Miresaka amintsika amin'ny alalan'ny Baiboly Andriamanitra, manolotra antsika teny fampanantenana sy teny fampahirezana izay manome ny fanantenana ao anatin'ny fotoan-tsarotra izany. Noho izany, tsy maintsy miaina araka ny finoana ianao mba azo fanantenana sy fitariana ary fampiononana avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe mamaky azy fotsiny indraindray anefa, na rehefa manana fotoana malalaka, fa tsy maintsy mamaky amin'ny fotoana rehetra izay fanarahantsika amin'Andriamanitra isika. Tsy maintsy mamaky sy mianatra ny tenim-bavaka isan'andro mba azotsika antoka izany fanantenana izany. Ny fahamarinana faharoa dia Jesosy ilay fanantenana ny voninahitra. Izao no ambarany tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosianina toko 1:7. Kolosianina toko 1:7. Fa izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny hareniny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa, dia i Kristy ao anatinareo izay fanantenan'ny voninahitra. Rehefa mamaky ny Baiboly eo ambany fitarian'ny fanahy masina isika, dia ny fahamarinana faharoa iorenan'ny fanantenana, dia i Kristy ao anatintsika tsiraray avy. Izy lay fanantenan'ny voninahiny. Jesosy no loharanony fanantenana. Faratampony ary maneho izany voninahitr'Andriamanitra izany. Maneho antsika ny fanantenana ny amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra sy ny fampanantenana ny fiainana mandrakizay, ny fiainany sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty. Manova antsika ny finoanan'i Jesosy ary mameno antsika amin'ny fanantenana azo ny voninahitra mandrakizay miaraka aminy isika. Mba hiazonana ny fanantenana dia zava-dehibe ny mamolavola ny fifandraisana manokana amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fisaintsainana, sady manao fanandramana ny fanantenany sy ny fanovany ataony eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy.
ny fahamarinana fahatelo izay mampiorina indray ny fanantenantsika dia ny fiaviany Kristy fanondrony. Ny fanantenana mahafinaritra ny amin'izany fiaviany fanondrony izany. Izao no ambaran'ny epistily ho an'ny Titosy toko 2 ka ny 17 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoany ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Loharano ny fanantenana ho amin'ny mino ny fampanantenana fa mbola hiverina Jesosy. Azontsika antoka ary orena ny finoantsika fa ho avy tsy ho ela Jesosy. Ary na dia toinona toe-javatra mitranga eto ambonin'ity tany ity, dia ny fanantenana mafiorina ao anatintsika dia izany fiverenan'i Jesosy Kristy izany indray. Maneho hafanampo amintsika eo am-piandrasana ary mandrisika antsika hiaina amin'ny-pahamasinana sy hiomana ny fahafantarana fa hiverina ampiorina ny fanjakany mandrakizay Jesosy. Izany fanantenana izany no manome antsika hery hatrehana ireo zavatsarotra amin'izao fotoana izao ampatokina, fa azo antoka ilay ho avy be voninahitra. Amin'ny fotoan-tsarotra tsarovo mandrakariva ny teny fampanantenana ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy fanondrony mba azontsika fampiononana sy hery. Raha fitinina dia manolotra antsika loharanom-panantenana tsy manapetra ny Baiboly. I Jesosy no endriky ny fanantenana sy ny voninahitra ary ny fiaviany Kristy fanondrony no fanantenana mahafinaritra. Amin'ny alalan'ny fandraisana po ireo fahamarinana ireo sy ny fampiarana izany eo amin'ny fiainantsika andavanandro no ahafahantsika manana fanantenana izay mihoatra noho ny toe-javatra iainantsika ary mitarika antsika ho any amin'ilay ho avy mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra. Tadidinao ve Jaona ilay niaina tao anatin'ny tanan-dehibe iray ary tonga very hevitra no ny hery miasa mangina tao amin'izany tanan-dehibe izany. Indray andro nanana fahafahana nanatrika conférence ara-pilazantsara tao amin'ny tanan-dehibe nisy azy izy. Niresaka momba ny mahazava-dehibe ny fahatanjahana sy ny fiakatsahana fahafahana ary ny fananganana tambazotra fifanohanana ary fampivelarana fifandraisana lalina amin'ny Jesosy Kristy ny mpandahateny. Nisy fiatraikan'ny lalina tamin'ny Jaona ny tenin'ilay mpandahateny ka nanomboka nitady fomba hanatsara ny toe-javatra nisy azy izy. Na mbola misy aza ireo zavatsarotra tao amin'ny tanan-dehibe dia nanomboka nahita tsirim-panantenana i Jaona momba ny ho aviny. Tsapany fa afaka mandresy ireo vato misakana sy hanokatra lalana ho amin'ny fiainana tsaratsara kokoa izy amin'ny alalan'ny ezaka sy ny fanohanana araka ny tokony atao. Mampatsiahy antsika ny tantaran'i Jaona fa tena misy ny fanantenana sy ny fiarovana manokana. Na amin'ny tanan-dehibe sarotra indrindra aza rehefa mitady fanampiana amin'i Jesosy isika. Manararoatra ny fahafaham-manaonao ary manokatra ny fotsika amin'i Jesosy ilay fanantenan'ny voninahiny. Azo antoka fa ny tanora tsiraray avy dia anova ny tanàna izay misy azy satria miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ary mampiatra izany eo amin'ny fiainana. Manantena ilay fiainana mandrakizay izay nampanantenana mba ho an'ny tsiraray avy dia ho velom-panantenana isika ary fijery sy fantoka mandrakariva amin'izany fiaviany fanondrony eny amin'ny raha lanitra izany. Andriamanitra ny
hitantsika tsiraray avy antanteraka izany tenina izany. Amen. Tombo tsara azona iantoka fa nanokatra ny fijerinay tanora ianao mba hahafahanay manana fanantenana indray, na dia eo izany toe-javatra sarotra izay iainanay tsiraray avy. Jesosy malalo efa vonona rehefa miandry anao izahay. Veloma aty anatin'ny mandrakariva ny fanantenanany amin'ny fiavianao fanondrony, ary eo ka ny tsiraray avy aminay dia ho vonona amin'ny fitsenananao eny amin'ny raolanitra. Fanay masono tehirizo ao aminao izahay, ary eo ka mba tsy vilona misy azany toe-javatra izay misarika anay tanora, fa hitoetra mahatoky amin'izao laharany fanantenana izao, ary azonay antoka fa hiaro anay ianao ka hanampy anay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany vavaka izany. Amen.